zay baolina kitra izay ihany fa mahakasika ny ligina Analamanga kosa indray izay efa totosa tamin'ny sabotsy lasa teo moa ny fifidianana izay filohan'ny ligina Analamanga vaovao nahitana tsy fitokevitra ihany tamin'ireo mpilatsaka hofidiana sy ny filoha lany tamin'izany ty fifidianana natao ity. Milaza ny fahitany ny fizotry ny fifidianana iny ary ireo candidat telo izay nivoaka ny efitrano fifidianana moa nandritra ny fandatsam-bato ny asabotsy izay milaza ihany koa izy ireo ny antony nanaovana izay hetsika izay sy ny fitakiana manaraka. Araka ny fantatra moa dia totosan'ny asabotsy 7 Desambra lasa teo tany Karion ny fifidianana izay hitantana indray ny ligina Analamanga ho an'ny baolina kitra ho an'ny efa taona manaraka. Mbola lany tamin'izany ny filoha teo aloha Entso Rakotoarimanana na Itota sy ny ekipa ndefa nahazo ny fitokisan'ireo seksiona araka 12 tamin'ireo 13 mpifidy. Ratsaivina dia efatra no isan'ny kandidat nifanina tamin'izany nivoaka ny trano nefa ireo kandidat telo ambiny ka Itota irery no novidiny. Ny alatsinainy maraina teo ary dia nitondra fanazavana amin'ny antony nivoahan'ny efitrano nanaovana ny fifidianana ireo kandidat telo nambaran'ny Jocelyn Rafaly, Maître Lara sy ny ekipany ary fa noho ny tsy fahatombanana nisy teo amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana ity fifidianana ity no tsy leviny vavon'izy ireo. Ny tsy fahazon'ny serasera tamin'ny seksiona fidy azy mialohan'ny fifidianana no tena tsy zakany mangany fotsiny ihany koa ihany izy ireo ny tsindry isan-karazany avy amin'ny tompona ndraikitra isan-tsokajiny. Maneho izay tranga izay dia mangataka ny hamerenana fifidianana ny seksiona Siro Ligue ankoatr'izay dia nandefa taratasy fitarainana any amin'ny komisiona manokana momba ny fifidianana eny anivon'ny federasiona mpiain'ny baolina kitra eto Madagasikara ihany koa izy ireo.